Lambaovao aja amoa fitorina antsehatra lehibe kosa no atolotry ny FJKM Ambohipo an'ireo vahoaka malagasy rampitso fitorina izay iarahana amin'ny Rija Rasolondraibe tanterahana etsy amin'ny Coliseum Antsinjombe aiza ho aiza raha ny fanomanana ao anatin'izay hetsika rampitso izay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Efa vonina tanteraka ny FJKM Ambohipo mpikarakara ilay hetsika vavaka ho an'ny firenena izay ho toto-tsaina rampitso eny amin'ny Coliseum eny Antsinjombe. Raha teknika dia efa tsara apetrapetraka avokoa ny fitaovana rehetra entina natanterana zany hetsika lehibe zany. Zavatra roa lehibe no tsara ho fantatra ao anatin'ity sehatra ity. Ny anankiray voalohany dia fitorinan'ny filazantsarany Jesoa Kristy no hatrehina ary tanterahany fiangonana FJKM Ambohipo niarahana amin'ny Rija Rasolondraibe. Izany dia fanatrarana indrindra ny fonony tsiraray avy izay taon'ny fanamasina mba hanatrika izao fotoana izao hazony mandray fanavaozana sy fiavaozan'ny mpanahy mba hitondra koa fahazavana sy vaovao mahafaly ho an'ny firenena ray manontolo. Ny anankiray faharoa dia ny famaranana ny rodorodo pitorina zay efa notanterahan'ny fiangonana FJKM Ambohipo nanomboka tamin'ny taona 2024 ka eto Antananarivo no faritany fahaenina anatanterahana izany. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny 150 taon'ny FJKM Ambohipo izao hetsika lehibe izao. Araka ny fanazavana nomenanay ary dia ny misionnaire Pete Saimonis avy any Afrika Atsimo no itory ny afatry ny tompo mandritra ny tapakandro maraina. Efa nampiseho ny fahavononany ihany koa ny mpanankanto izay hanafana ny hetsika ary nanaporofoan'izany ny famerenana farany izay niarahana tamin'ny Rija Rasolondraibe sy ny ekipany izay hanafanany tolokandro amin'ny alalan'ny fampisehoana sarotra adinoana.